Miaraba tompoko lasy tompoko vavy amin'ity atalata fa 4 ny volana martsa 7 sy 2 arivo atao anatin'ny vaovaoan'ny MATV. Ho hitatsika amin'ity ariva ity izay anisany songadina mbola eo ihany aloha ny resaka antsakabary, ao ihany koa ny momba ny fandalovany ENAO izay mametraka tantara mitoy ihany ho antsika eto Madagasikara hatramin'izao. Mbola iompana ihany koa nefa isika eo amin'ny lafiny ara-toekarena amin'ity ariva ity. Fa ny entina anokafana ny vaovao aloha dia araky ny vaovao azonay dia mety mbola embotra indray ilay datin'ny faraka amin'ny 30 ny volana martsa izay daty farany anaovana ny permis de conduire ho lasa biometrika na hoe tsy azo anaovana osika zany na eo ihany koa mikasika ny carte grise sécurisée izany hoe mba ho voahary kokoa izany carte grise ny fiarakodia-tsika izany. Raha araka ny vaovao azonay dia mety emitra indray ny datin'ny 30 mars 7 sy 2 arivo izay farany anovana ny permis de conduire ho lasa biométrique, tsy azo anaovana osika sy ny carte grise ho lasa carte grise sécurisée na ho voahary kokoa. Ny antony voalohany dia miantona amin'izao fotoan'izao ny famohan'ireo taratasy ireo satria tsy misy, faharoa mahatratratra ny amin'ny ray tapitrisa ny isan'ny permis sy carte grise tokony hovaina eto Madagasikara kanefa ao Antananarivo dia mbola 5 sy 1 hetsy no vita hatramin'izao. Araka ny fantatra dia mila ampitomboina ny isan'ny fandraisam-bola na ny caisse ny trésor ao amin'ny faritany mba ahafahana mandray olona mihoatra ny 300. Miditra antsihatra matsy ny fiarahamonim-pirenena eo anivon'ny vovonana roy ankehitriny manao fanadihadiana lalina ao amin'ny centre immatriculateur mijery ny fizotra ny fandrindrana ny asa ao izay vatsiny ny vondrona européanina vola. Kanefa aneha ankoatra ny ministerany atitany sy ny tahin'olom-panjakana ny orinasa mamatsy ny karatra biométrique sy ny sécurisé izany hoe ny guichet unique dia mbola ao koa ny Bianco miantoka ny ady amin'ny kolikoly. Ny roy araka ny fantatra dia mbola ilaza ampaibe maso ny vokatry ny fanadihadiana ataon'izy ireo eo anivon'ny centre immatriculateur ankehitriny.